Eto ary tsika izao, dia jereo tsara ilay bridy anankenina atao anatin'ny lavaka anankiray. Dia raha nijery tsara sy nianatra tsara ny fanaovana an'ilay boribory amin'ny crochet tsika, dia mitovy amin'iny mihitsy ny atao rehefa tonga eto amin'ity zorony anankiroa ity, dia ohatr'izay koa ity zorony anankiroa ity. Izany hoe manao augmentation moa izany ny haingokaingana koa, na hoe mampitombo tsika izany. Dia atao anankiroa reto bridy anaky eninato reto. Izany hoe tokony hoe misy bridy 12 izany eto. Tokony hoe misy bridy 12 izany eto amin'ity zorony ity sy eto amin'ity zorony ity. Eto tsika izany izao anankiroa isaky ny lavaka anankiray, mandrapahatonga an'ilay izy aty amin'ity farany ity. Mandrapahatonga eto izany dia manao bridy anankiroa anatin'ny lavaka anankiray, mba hahatonga an'ilay lohany eto ho lasa boribory tsara. Raha vao tsy izay dia miova ny endriny, sady mampitombo izany iny. Eto amin'ity zorony ity ihany eto ihany tsika no manao an'ilay mampitombo, fa rehefa avy eo manao an'ilay sisiny tsisy mampitombo fa anankiray ihany ny bridy atao. Vita izany izao ilay mampitombo isaitsika kely ilay izy ho feno 12. Ity izany izao 2, 4, 9, 8, 10, 12. Dia rehefa tapitra izay dia tsy manao anankiroa intsony tsika fa anankiray foana indray ny atao amin'ity sisiny ity. Dia rehefa tonga eto indray tsika dia mampitombo ohatran'ilay nataontsika taty ihany, izany hoe manao bridy anankiroa anatin'ny lavaka anankiray, izany hoe bridy iray foana izany ny amin'ity sisiny ity, fa tsy anankiroa. Fa raha vao atao anankiroa izy lasa tsy manome endrika ovalina fa lasa zavatra hafa ny endriny. Mandeha tsirairay ohatran'iny izany rehefa tonga eto amin'ny farany eto indray tsika izany mihaona. Eto indray ary tsika izany izao, tonga eto amin'ilay anao mampitombo indray tsika izany izao. Izany hoe anankenina ilay teto dia tokony 12 indray izany no mirafitra eto amin'ity sisiny ity. Dia isao tsara izany hoe 12 rehefa manao azy dia feno 12 ity sisiny eto ity. Hoe
tonga eto tsika dia hidiana ity manao maikole tsika zany a eto, manao maikole zao zany izy. Dia ohatr'izay foana, rehefa ohatran'ilay tamin'ilay nanao boribory ihany a isaky ny tonga eto amin'ity zorony ity, nampitombo roa zao indray zany tsika zao rehefa tonga eto amin'ity indray zany tsika zao a dia hanao an'ilay anankiroa dia iray, anankiroa iray, dia anao ny toy izantsika kely ange manao maillon anankitelo dia tohizana bridy a mandrapahatonga aty amin'ity farany eto ity a, dia eto indray tsika mihaona. Eto ary tsika zany zao a, araka ilay efa neniteneniko a, dia ampitombo indray zany tsika zao, zany hoe bridy anankiroa ao anatin'ny lavaka anankiray dia bridy anankiray fotsiny, dia manaraka bridy anankiroa ao anatin'ny lavaka anankiray, dia manaraka bridy iray, dia manaraka eto bridy anankiroa ao anatin'ny lavaka anankiray, dia bridy iray indray aloha, dia ohatr'izay mandrapahatonga eto amin'ity farany eto ity. Dia rehefa tonga eto indray zany tsika mihaona, tonga eto amin'ny farantsika izao a, vita ilay mampitombo a, eto amin'ity zorony ity zany ilay mampitombo a, manao roa iray, roa iray, roa iray, roa iray, roa moa zany ny farany eto a, dia tohizana iray foana zany a mandrapahatonga eto, dia rehefa tonga eto indray tsika dia mihaona indray. Tonga eto amin'ny farany indray tsika zao a, ampitombo indray tsika zany zao a amin'ity ilay zorony eto ity, ity ilay anankiroa nandeha teo a tamin'ny voalohany teo, ity zao ilay anankiroa voalohany teo a, dia ity ilay manaraka, dia hanao an'ilay anankiroa iray, roa iray, roa iray indray zany tsika zany zao, zany hoe mampitombo dia anankiray, dia anankiroa, dia iray, roa, iray, roa, iray, roa. Rehefa tapitra dia manao maikole. Maikole zany a ohatran'ilay namaranantsika hatramin'izay foana, tsy atao amin'ity voalohany ity fa atao amin'ity faharoa ity zany tsika no atao amin'ity ilay faharoa ity no raisina. Hitanareo ity ny bridy voalohany a, ity ny bridy faharoa a, dia eto no raisintsika manao ny maikole. Vita indray zany zao a ny toro. Raha tianao zany hoe zavatra kelikely a, dia eo dia mijanona. Raha mbola tianao ho zavatra lehibebe velarana dia tohizana foana izy, dia ohatran'izay ihany rehefa tonga amin'ity zorony ity dia ampitomboina foana mba hahatonga an'ilay zavatra ho lasa lehibe. Fa ity moa zany a tsy ataoko ngeza ny anahy fa manjary lany ny fotoanantsika, fa ohatr'izay foana zany a ny zavatra arahana.
rehefa manao ny ovale. Ity moa zany zao tiany anahy no ataoko refy ajanoko eo, fa ohatran'ny nanao an'le boribory iny dia azo tohizana foana iny hoe mampitombo amin'ny rangé manaraka, dia mampitombo foana, izany hoe manao roa dia ray mandeha tsirairay anankiroa, dia avy eo augmentation dia bride anankiray, bride anankiroa azafady, bride anankiroa mandeha tsirairay. Raha tsy mazava aminareo dia miverena mijery an'ilay vidéo any amin'ny fianarana an'ilay boribory, fa any misy an'ilay fianarana ny augmentation na ny mampitombo, dia ohatr'izay mihitsy ny atao, fa saingy ity zorony ity ihany ny atao an'izay, fa ity sisiny ity tsy atao. Ny zorony roa zany no asian'izay mampitombo izay. Raha tsy mazava tsara zany ilay fanazavako teo dia miverina kely tsika mijery an'ilay vidéo fianarana boribory, fa ny azany ajanoko eo dia tsy ampitombo intsony zany, fa andeha ho tohizako mandeha tsirairay amin'izay mba hahatonga ny azahoako zavatra kelikely ohatran'izao, tsotsotra ohatran'izao. Ity zany mbola azonao ampiakarina dia lasa avo ity, dia lasa poketra ambonimbony ity, fa ny ahy moa zany nataoko fametrahana solomaso dia najanoko amin'izao paoziny izao, dia ataoko ohatr'izay ihany koa ity mangamanga ity fa ny anareo zany raha tianareo hoe hiakatra ambonimbony, ity koa zany azonao atao lavalava dia manina moa zany rehefa atao lavalava ity dia mahavita zavatra lehibebe iny le chaînette voalohany iny ataonao lava iny dia mahavita zavatra lehibebe.